amin'ny fifaliana lehibe ravana malala no afahako indray a amin'izao fotoana izao manentana anao a amin'ny ty an'io ty ao anatin'ny hetsika izay ho ataontsika mandritra ny herinandro ho avy ty a zany manomboka amin'ny alahady faharoa amby roapolo ny volana novambra anao hetsika anankiray tsika izay ampitondratsika ny lohateny hoe fito andro a ilay fito andro a niodidinana ny tanànan'i Jeriko mba handrodanana ilay rindrim-be a izay tokony ho afaka ny zanak'Israely. Betsaka revana amin'izao fotoana izao ny olana misy amintsika mandalo olana amatonany. Mety misy amintsika tena hoe voafatotry ny trosana, voafatotry ny aretina na tokantrano mikorotana amatonany na mety vavaka tsy mety mivaly tao anatin'ny taona maro a. Dia za ty anentana anao fa izay eto amin'ny fandarina ramoka izao a sy ny akila 2 izay tarihana mivady a rado rakotsalama mivady dia ikarakara hetsika toriteny moa zany izy io a raha antsika en ligne eto foana ihany moa zany a izay entitsika amaky vakitsika iangatsika avy any Jordan amakitsika ny Jordan atongavatsika eo Gilgala ary amaky vakitsika ny tanànan'i Jeriko araka ny tandrifitsika avy ny tenin'Andriamanitra ka dia manentana anao a manomboka amin'ny alahady avy zao a dia ny tenako niaraka amintsika anaty vavaka fiambenana dia ho hitanao eo fa ireo fito andro manomboka alahady alatsinainy talata alarobia lakamisy zoma indrindra fa hifarana amin'ny sabata faharoa amby roapolo ny volana azafady fa valo amby roapolo ny volana ho avy zao dia tena manentana anao mihitsy hoe andao antsika iodidina impito amin'io andro sabata io izay faranantsika amin'ny fifadikanana lehibe izy io ka manentana anao hoe raha misy aminao a misy an'ireny valim-bavaka tsy nety azonao hatramin'ny ela mety ny zavatra nindrasanao efa hatramin'ny ela misy zavatra tena nandrandrainao tao anatin'ny fotoana maromaro a za tena entananao hoe manasa anao a tongava isaky ny amin'ny siviral ny fandarana vavaka fiambenana izay rahanao aminay za matoky fa sady epita Jordan tsika epitan'izany ranon'ny Jordan zany tsika onon'ny Jordan no tonga eo a Gilgala ilay aby tsy mba dian'Andriamanitra ny fiainantsika anafahan'Andriamanitra ny lasa sy ny etso izay nataony ny fiainanatsika ary a irodanan'io rindrim-be manahaka antsika tsy amakivaky a an'izany tanànan'i Jeriko zany. Ravana malala manasa anao a tongava fa za mihitsy fa tsy fanenenanao io dia amin'ny fifaliana no nanasanatsika dia tongava fa isy anjaranao ao ny tena vanetanako anao dia aza tapahana ny fito andro a manomboka ny alahady ho avy zao ho faranantsika amin'ny fifadikanana ary tena ozongozonitsika anatin'izay fito andro zay ny fototry olana ny fototry aretina ny fototry blocage amin'ny fiainantsika io a dia mahereza anao faly a hitanao sady a dia mahereza ary a dia ty atsika tsy dia andramoka izao a fa tsara Jehova. Halleluia, amen. Halleluia. Dia miarabantsika rehetrarehetra izay tratrantsy eto amin'ity androany ity a dia matoky ary avana malala fa ho avy ianao amin'izay ianao moa efa eto foana atsika dia manentana ny olona izay mbola tsy dia mpahitantsika eto a mbola tsy dia mpanaraka ny fandarana eto a dia zany olona zany mihitsy no asaintsika manokana amin'io satria nefa koa ianareo efa tonga eto foana nefa ianareo dia mbola betsaka ihany koa ny aminareo ny mety mbola miandry an'izany hoe valim-bavaka mbola ao anatin'izany hoe mbola misy rindrina tena manohana dia tongava fito andro tena andodanantsika sakana angeza-be an'lohantsika sokatra amin'io tsisy marindrina intsony sa ho mametoky anao. Halleluia. Ka dia halleluia amboariny fotoana raha misy aminareo manana eritreritra hifady hanina rapitso a dia andao tambaritsika amin'ny heriny ao tsarintsika amin'izay a mandritra ny fito andro sika eny fampianarana toriteny a dia ao anatin'izay amin'izay a dia ho faranantsika amin'ny heriny rapitso a izany fifadikanana izany fiodidinana fandravantsika za moa tsy dia ataoko hoe mandravamanda satria manjary mitovy amin'iletsika natao teo aloha teo dia ataoko hoe mandrodana rindrina mandrodana sakana isika ao anatin'io. Halleluia. Tsy dia tsara loatra mantsy maka manao copie-collena dia samy asan'Andriamanitra fa mba misy olona koa
nanentana tam'ireny de tsy mety amintsika izay amin'ny raika amin'ny 7 foana isan'andro ohatr'izao fa ny zavatra mahasamihafa azy fotsiny dia izaho foana no mitory teny eto a mandritra ny herinandro fa tsy misy ny ankizy tahaka ny mahazatra fa zaho foana nitondra fampianarana mandritra ny manomboka lahady a hatramin'ny sabata moa zany mazava ho azy a de tahian Jesosy satroka irabana rehetra nefa efa ambony de ambony efa be dia be nareo neto a de manjary lany andro tsika raha ho tantaraiko eto daholo nareo fa ny zavatra azo tena fotsiny de miaraba manokana andrala toto fa izy ny teako niditra voalohany teto androany raha tsy diso a de miaraba nareo izay vaovao ihany koa raha misy androany izy vao tonga eto a de ny fiadanan'ny tompony ho aminareo halleloia matoky sy mino fa tsy filany fotoana tonga eto fa tena andray a ny valiny zao fahatogavanao eto zao inona moa ny eto ry havana malala fikatsahantsika an'Andriamanitra ny eto ary de matoka fa raha kivikivy anao tonga teto dia halleloia halleloia tena tsy kivy anao miala eto halleloia ary alohan'ny atorinao raha mitovy lera aminay ianao na alohan'ny voahanao an-trano raha takan'ireo ankizy any Chine ihany takandraina bavy Angela sy ny sisa ianareo de tena ho tontolo andro tsy misy ohatr' zany feno hery na ho tontolo alina tena matory amin'ny fiadanam-po isika amin'ny tendra ty raha vao androany anao vao tonga eto de tsy kisendrasendra ny atongavanao eto a fa misy raha ny lany tompo anao halleloia de maretatra amin'ny farany iarakantsika amin'ny adiny ray sasany a latsaka eo a ieno hira ieno toriteny ivavaka de mino fa anao ny asany fanamasina ao anatin'izany ho anareo izay efa eto foana kosa de miaraba nareo de tahian Jesosy daholo nareo a fa tsy hanonana ny arinareo satria be dia be nefa lasany ambony any de manjary tsy voatonoko daholo a de tahian Jesosy mino zavatra rehetra aloha de andaontsika ivavakatsika ho an'ny fandaratsika izao fotoana zao mba hisy feno fanatrian'Andriamanitra andao ary a hoarahantsika ampandrotsika ny rahalahintsika Jonathan avy any Allemagne izy a no ivavaka ho an'ny fandaratsika tahian tompo a rahalahy Jonathan zao ala manginy zao de mbola hiaraka ivavaka ary tsika miatraka ny fotoana ampilatanan'Andriamanitra Jesosy eo mbola faly indray ny fonay a mbola tafiara-miombavaka eto indray am'izao ora sy taona zao saotra anao Jesosy satria de marovanao zay a mbola nivimbinao Jesosy zay tamin'ity androandroany ity a ka mbola afaka hifampahery eto indray mbola afaka andre anteninao indray Jesosy malalo de fifalianao anay zany fifalianao anay zany fa mety misy olona Jesosy tsy trasana zao ora sy taona zao tsony mety misy olona anatin'ny aretina mafy am'izao fa zay de mbola amenao fahasalamana de tsy namelanay irery ianao Jesosy nina zavatra manoloana anay a de niaraka anay foana ianao teo anilanay foana ianao Jesosy io de zany isaorana eny anaranao misaotra Jesosy fa matsiary sambatra zay manana anao a ary faly zay manana anao tombo tsara indrindra de mangataka aminao indray Jesosy am'izao rahastoan'izao a andeha hiaino ny teninao indray zay andray fampianarana avy aminao indray zay de niangatany aminao Jesosy mba azo hery zay azo tanjaka zay ary tsy tovy nidiranay teto Jesosy nivoahanay eto a fa tena hoe andresy zay raha hivoaka eto azo tena hoe olona matanjaka zay raha hivoaka eto zany niangatany aminao Jesosy malalo de mimpanomponao raha hitory an'izany teny zany de mangataka aminao mba ianao mihitsy ny anao ny teny mambavan'ny mpanomponao ary mba ho fitaovana fotsiny any izy fa ianao mihitsy Jesosy ny teny a de fotoana rehetra Jesosy de ankino eo am-pilatananao a fa ianao rery any ny tompon'izao fotoana izao a de ny Jesosy misandraty ianao midera voninahitra de anao rery any a ilay anao taloha indrindra ka anao anio ary mbola anao mandrakizay a amen halleloia misaotra betsaka ny anabavy rahalahintsika Jonathantsika tao anatin'izay vavaka izay andao ary alohantsika hienotsika tenin'Andriamanitra hieno hira alohantsika milohan'ny hienotsika tenin'Andriamanitra androany a de hira aloha no hoenotsika de manasanao ary ianao anty hira mahafinaritra de mahafinaritra ity tokoa am'izao fotoanan'io zao a atsika arahika halleloia halleloia atsika ty hoe halleloia ny titre voninahitra ny ao an'Andriamanitra andao araka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra tsika ao anatin'ity hira ity a de ao anatin'ity hira ity tsika iomankomana fa ny anabavintsika Love Litina avy eto Frantsa nitondra tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity a de aorian'ity hira ity zany izy ao ampandrotsika fa ianao anatin'ity hira ity manararaotra ianao a maka baiboly a maka toerana tsara
mandraisa ihany koa taratasy stylo fa mety andrainao tsika androany a dia tahin'Andriamanitra ary a isika rehetrarehetra ndao ary a anao ny mbola tsy anao ny fitenena aloha vavy Lovely fa ianira mahafinaritra aloha tsika amin'ity androany ity mino finaritra ary tsika rehetrarehetra amin'ny voninahitrin'Andriamanitra miaraka amin'ny hevitsika am fehizoro fanantenana any Tomasitsika amin'ity androany ity dao ary What's
halleloia hitanao tena tsara ve zany iry zany ry havana malala voninahitra zany iry zany a dia ame voninahitra an'Andriamanitra tsika zay ary ny ela fa natsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra dia mino afa efa vonimbonina ianao a anababitsika koa efa vonimbonina anababitsika lovilitina izay hitondratsika ny tenin'Andriamanitra eto androany mino fa hampahiranao a izany a tenin'Andriamanitra zany dia mino finaritra ary a isika rehetra tany tompo a nabavy a lovilia anao ny fitenenana tahiny tompo sika rehetra ary manona ny fiadanan'i Jesosy be fitiavana ho antsika tsirairay avy mpanaraka ny vavaka fiambenana ny teny izay mahafaly ahy ifampizarana aminareo anio moa ry havana dia hitantsika ao amin'ny bokin'i Isaia toko 5:20 Isaia toko 5:20 dia toy izao ary mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy raha tsy mbola miantso aza izy dia amaly aho ary raha mbola miteny izy dia hiaino aho aleloia izany tenin'Andriamanitra mahafinaritra be izany indray ry havana no atolotro anareo isan-tokantrano tsirairay avy ihany koa dia manasa anareo hiaino hatramin'ny farany za manokana ry havana dia tena faly manana an'Andriamanitra ary tena faly be amin'io teny amin'ny Isaia io hoe raha tsy mbola miantso aza izy dia amaly aho zany hoe efa fantany izay ilayntsika anie zany ry havana efa fantatr'Andriamanitra izay mahasoa antsika ary amin'ny tapany faharoa milaza hoe ary raha mbola tsy miteny izy dia hiaino aho aleloia vao may koa aza mbola miaino sady mandre antsika zany izy raha mitenyntsika ry havana raha miresaka amintsika tena tsara be niny zany ry havana tsy mba tsapanareo hoe na hoe hitanareo mivaingana hoe fa tena hoe tombony lehibe eo amintsika no manana an'Andriamanitra ry havana Andriamanitra izay miaino sy mahafantatra ny mombamomba antsika na dia tsy mbola milobava amin'ny akory izany isika dia efa fantany ny etaeta sy ny faniriantsika ao am-pontsika ry havana efa fantany na ratsy na tsara ny fitondran-tenantsika efa fantany raha mitady na tsy mitady azy sika tena hoe lalina ry havana izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany tsy haiko raha tsapanao izany fa tena mahafinaritra dia tena mahafinaritra tokoa ny izany teniny izany ry havana ary tiako ampatsiahivina antsika fa ny tenin'Andriamanitra izay io le voandrainesintsika teo ry havana dia tena tsy mba ho tanteraka amintsika mihitsy io raha mbola amin'ny manoto sika raha mbola milomany tanteraka amin'ny karazam-pahotana maro isika dia tsy ho tanteraka amintsika io ary tena mbola betsaka amintsika tsirairay avy reto ny tsy mba miezaka mitady an'Andriamanitra ry havana hany ka tsy mba miaino antsika izy tsy mba mahandre antsika io Andriamanitra io tsy miaino antsika mihitsy izy raha mbola mahavariana amin'ny karazam-pahotana maro sika voalaza ny ao amin'ny Jaona toko 5:1-3 mihitsy ara zany hoe fantatsika fa Andriamanitra tsy miaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny aleloia tena voateny mazava tsara amin'ny Jaona toko 5:1-3 io zany zavatra zany ry havana hoe izay mivavaka sy manao ny sitrapony no henoiny mahatonga saina anie zany ry havana Andriamanitra ry havana dia tena tiany tokoa tsika rehetra reto tiany mpanota koa izy fa kosa tiany hiverina sy hiantso azy isika ry havana mba henoiny raha te hiala fanao ratsy rehetra isika rehetra reto ry havana malala tsy tian'Andriamanitra hijanona ho mpanota isika rehetra reto tiany hivavaka hifony hitodo aminy anatanteraka izay voalazany ary indrindrandrindra hanao ny asany izany ry havana no ankasitrahan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy amiko ary Andriamanitra dia tena tsara ry havana manongira tsofina aminao isan'andro izy rehefa mangetaita mitady azy ianao raisiko ohatra akaiko fotsiny izao hoe za zao raha te hiresaka amin'ny pasteur ohatra hoe misy zavatra tiako mba horesana amin'ny pasteur mivady ohatra dia inona ny dingana ataoko izy nareo miantso anazy za ohatra amin'ny telefona raha nanako ny numéroany na hoe andefasako mesazy na hoe raha sendra hitako eny an-dalana eny ohatra pasteur dia hoe pasteur avy kely nge azafady mba saika hiresaka aminao za dia tsy maintsy ray amin'izay ny ataoko dia mandre anahy pasteur dia mamaly anahy dia tahaka izany ihany koa Andriamanitra ry havana raha tsy miantso an'Andriamanitra isika tsy handre antsika mihitsy izy ry havana atsoa izy tadiavo Andriamanitra ry havana
vo may koa za tsy andre izy raha mbola manota atsika raha mbola manalavitra azy isika izany mahatonga atsika tokony hoe mifona amin'Andriamanitra mba anadiovany amin'ny ranony lotolototsika mba tsy hisy petipetina tsony ao anatintsika satria fitoerantsika io fotsika io fitoeran'Andriamanitra tempolon'Andriamanitra fa Andriamanitra ry havana tsy mba mihaino mpanota voalazany tamin'le jaona toko fahasivandiny fa raika amin'ny telopolo vao nenotsika teo zany tsy mihaino mpanota izy ary tena mazava tsara zany teny zany Andriamanitra ry havana dia mamela heloka isan'andro atsika izy indrindrandrindra raha mitodika sy miverina aminy tsika tsy izay miantso azy fotsiny ihany koa nefa noenoiny fa izay manao ny sitrapony raha mifona aminy ka mitodika aminy tsika ry havana dia amelany helontsika foana Andriamanitra mila tsika anana fahadiova-tena Andriamanitra ry havana malala mila mandiny tena laliny sika tsirairay avy reto fa tsy mihaino ane izy raha manalavitra azy sika ry havany io Andriamanitra ray masina io dia Andriamanitra mpamantatra amin'ny voa efa fatany hoe fatany dolo izay mombamboakantsika tsirairay avy reto efa fatany dolo ny fomba fitondran-tenantsika tsirairay fatany ao anatin'ny fotsika ny ilaitsika sy izay mahasoantsika efa fatan'Andriamanitra dolo zany indrindrindrindra moa izay ao anatin'ny saintsika ao dia fantatra Andriamanitra daholo ry havana dia izao indraindray sika mety tsy mahazo valim-bavaka mihitsy dia mametraka fanontaniana hoe fa ahoana ary ny tsy mety azoko ny valim-bavaka ary lasa manome tsinan'Andriamanitra mihitsy aza matetika nefa ny fiainantsika no efa fiainoantsika fahotana sy karazana faratsiana rehetra izao tena diny io ny fiainanao sy ny fitondran-tenantsika ry havana hoe makaiza ary ty lalana liako ty manana fifandraisana amin'Andriamanitra ve za sa hoe ahoana manalavitra azy ve za sa hoe mihaino azy ve sa hoe ahoana dia lasa tsy mety mahita valim-bavaka sy tsy mety mahita vokany amin'izay valim-bavaka ataontsika amin'ny fangataham-bavaka ataontsika ry havana raha izay no ataontsika lasa manalavitra azy tsika tsy ezantsika fatarina izay mombamomba an'Andriamanitra tsy hainoitsika izay tiany ho lazaina ny mpanao salamo ry havana dia miteny hoe eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara azy za koa ry havana dia eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara anahy tsy haiko ianao hoe ahoana tsy haiko hoe aiza ny mahatsara anao mifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra ve mifandray tsy tapaka amin'iza mety kokoa aminao ry havana tena amarana koa ny teny ry havana dia izao ny teny ao amin'ny salamo toko 2:1-2 manao hoe eny an-danitra Jehova eny an-danitra Jehova miondrika mijery ny zanak'olombelona mba hizahana misy hendry mitady an'Andriamanitra ka izao mitady azy ve ianao ry havana sa manalavitra azy ianao sa hoe mbola mifikitra tsy mahafoy fahotany ianao dia izao ry havana anjarantsika tsirairay avy mandiny tena lalina ny tenantsika fa mila sy manantena fifandraisana aminao Andriamanitra diovy ny tenanao fa tempolon'Andriamanitra ry havana mino za fa na voaray lesona ianao androany na ianao an'izay teny izay koa dia mino sy manantena fa ho pakatoa ianao fa tsy ho mpihaino fotsiny ihany amin'izany teny izany koa raha mahakasika anao zany dia hanolo-tsainanao anie ny fanahy masin'Andriamanitra ry havana ary hanome hery anao hatrany anie izy dia ao atolo-tao an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra hatramin'izay ka ho mandrakizay alleloia amen alleloia sotra betsaka ny anabavylobolitika tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izay inoko alleloia inoko fa nankasika atsika tsirairay avy tamin'ity androany ity Isaia 5:20 alleloia natso mbola miantso aza loha raban'izay mba efa eto amin'izay aloha zahako ihany ohatra mahazatra Maivare Sonia Rakotonarivo Erikaraka Preta-Marie Mama Valtina Aimé Manambotsoa Rodine Marie Mama Valtina Amboaratsiky Ansel Linda Berthe Sava tsika rehetra Berthe Sava alleloia Love Litina Marijo Lantonirina isika rehetra Eli Roblin na Roblin tsy haiko Tojo Mikael Zina Teoda tsika rehetra izay any ambony any mba miezaka fotsiny aloha miaraba antsika izay tratranjo dia tahiny Jesosy anie tsika tsirairay avy raha tsy mbola miantso azy izy dia amaly ary raha mbola tsy miteny izy dia iaino halleloia aizinao mahita Andriamanitra ohatr'izany aizinao mahita Andriamanitra ohatr'izany ry havana malala na dia mbola tsy miantso azy ianao dia izy mamaly satria zara tsy mitombona izany
fa mitombony zany eo amin'ny andriamanitsika halleloia bala ry avana le andriamanitra izay ny fanandrina tamin'ny andriamanitry Ili teo teny vohitry Karmela de zao tsy ohatr'izany izy fa nanomboka maraina mandrapitatao vonan'ny andro ka tonga ny après-midi tsy namaly nataony zavatra rehetra rehetra niantso balo aiza ianao e didina ny tena ka nanao an'izao fihetsiketsehana rehetra zao ozy izy Eli atsoy ihany fa mety mbola rendremana izy mety mbola matory izy a mety mbola variana izy fa atsoy ihany de niantso nekoaka ka nitomany ka niokaoka ka fa tsisy namaly ny famaliana mantsy tamin'io a de tsy vitan'ny sinema tsony fa afo midina hoe zay andriamanitra mampidina afo andorandreo fanatitra eo zany no andriamanitra miteny eo zany tsy hoe miteny ny mpaminany bala hoe nena mangy anahako tamin'io fi andriamanitra hitako tamin'ny fahitany tsy resaka zany tsony tamin'io fa tena hoe izy an'andriamanitra mavita mampidina afo a zay no miteny amin'ny alalan'ny afo halleloia fa ny andriamanitsika ry avana tonga de halleloia ange teteny aminao ry avana fa zany Lazarosy zany a efa vonimbonina tao am-pasany zany halleloia vonimboniny zany Lazarosy zany ny andro ny antsony Jesosy izy Jesosy raha mivavaka de zao tsy hoe Jesosy nivavaka Andriamanitro mba atao velona moa Lazarosy efa fantatry Jesosy mbola tsy nivavaka ty koa izy de efa nataon'Andriamanitra velona Lazarosy fa ny antony ivavahan'i Jesosy a de ny mba halleloia mba hitan'ireo olona reo fa velona Andriamanitra noho ny am'ireo olona reo zany hoe mbola tsy nangataka akory Jesosy de efa nenon'Andriamanitra ho aiza moa Jesosy andeha ho any amin'ndro Maria sy Marta aninona any fantatr'Andriamanitra ny alehany any anangana ny Lazarosy tsy miandry Jesosy iogaoga teo izy hoe maraina parivany andro vo nietsika ny akiken'ny Lazarosy tsia Lazarosy efa miandry appel halleloia miandry fetsoana larana halleloia mbola tsy miantso izy de efa hamaly Andriamanitra ry avana zao rehefa miantso azy tsika de misy fomba be deaibe misy fotoana tsika mananjanaka daholo le zany raisitsika amin'ny lafiny tsotra ohatr'izay foana ny zanakitsika tsy vita mangataka amintsika ny zavatra rehetrarehetra fa ometsika azy na de tsy nangatahany azy ohatr'izany Andriamanitra amintsika ry avana tsy ampy raha isan-jato ny zavatra nangatahanao re tonga taminao androany reo tsy ampy raha isan-jato mety tsy ray ampaharivony kory aza fantaniana apetrako aminao androany satria Andriamanitra miteny mbola tsy niantso ianao de efa namaly izy a ary mbola tsy miteny ianao de efa niaino izy de te hanontany anao ary androany fantaniana apetrako aminao androany tsika reto ve a nangataka mba ho velona androany nanao fivadikana ve tsika tamin'ny alina hoe nanao alimbavaka tontolon'ny alina Andriamanitro mba mangataka aminao zany mba ataovy mitempo ny foko de mifoara-pitso manisy nanao zany ve tamin'ny alina ohatra tsy nanao ohatra ny adinontsika koa zany vavaka Andriamanitro mba tahino foko tempo foana amin'ty alina ty sao de matory eo ka adiniko misy fotoantsika manofy tsy miaina misy fotrony tsy miaina ntsony zay tsy haiko rehefa tratran'izany ianao matory a tendra tampika ianao fa adinonao ny aina tsy haiko rehefa nisy fotoana tratran'izany matory ianao taitra be tonga ianao de taitra de ohatrany tafatsangana mihitsy midobodoboka be mifona miaina be eo satria zao ohatra misy fotoana adinonao miaina efa tratran'izany a nisy tamintsika hoe alina nanao an'izany alimbavaka zany mba tsy voadonan'ny tomobily izy androany ianao ve nangataka androany hoe Andriamanitro omeo vary de omeo laoka nangataka an'izany ve tsika adinontsika zany a
ianao nangataka androany hoe ny lalan'ny raha ko rehetrarehetra andriamanitra ataovy milamina be daholy toy zany hoe za ve de mila angatahana na anao makany amin'ny hôpitaly any amin'ireny servisy momba ny fahatapahana raha mahita olona ohatrao anao iny nitezitra be iny ilany satria maninona misy lalandraha tsy nandeha ntsony tao satria hoe tsika nangataka an'izany taminy mare tsy nangataka tsika tsy nangataka tsika aloha tsika tsy mandaingy fa tsy nangataka tsika ianao hoe nangataka androany hoe za zao ny reniko tsy de salama efa salama aloha izy zao e fa tsy matanjaka be ohatra tsika zany adiniko zao nangataka tamin'ny reniko hoe jereo mama jesosy a satria tsy tonga anatin'ny saina daholo zany indraindray fa ny reniko so salama ny zanako zao ijoroko vavolombelona za ijoro vavolombelona aminao foana ny zanako io apetra ao tanana isan'andro alohany andeha hianatra roa andro zay a no ny anto manokana de tsy hitako nandehanany zanako tamin'ny maraina zany hoe omaly sy androany tsy vitako nametra tanana fa tsofirano foana nefa ny zanako ao a niverina avy nianatra ny zanako vavimatoa vao eo tsinjatsika be mihitsy nanao test zareo a nanao fanadinana kely a de nahazo 20/20 izy rery tao am-pianarany zany avana ny tena tenako irehariako ao mihitsy fa io zazy io tena zanak'Andriamanitra io tao am-pianarany 5 ny zanako rery nahazo 20/20 androany après midi nefa za tsy nangataka inge ataovy mahazo 20/20 izy Andriamanitra alleloia alleloia zanako rery ny gasy ao mivazaha daholy de misy afrikanina anankiray ndray kilasy aminazy ina moa avana gasy kely malagasy kely aty vazaha 5/20 miaraka aminao ianao mahazo 20/20 zaka nangataka an'izany tsy nangataka an'izany fa naninona le izy nomenanao sa tsy nomenanao tsy niantso kory ianao de namaly izy nanay tsika misy fotoana Andriamanitro za rehefa nazao ny zavatra mba ty mba misy anina kely ty ijoroko vavolombelona aminao anabavy lovely no nyteny teo a fa tsy anabavy marizao tamin'ny maly alleloia fa narakaraka teo izy mravavy fa rehefa aorina azy tsika sary indray satria zao no mbola tsy asitsika sary kely a ny antony de tsika manao sarindroy ny vehivavy a de tareo eto nanao évaluation izy raha navavy soa eo zay le resaky tsika voamaly raha latojo azy maty ny tena mpanao an'ireny alleloia mampiavaka kely anazy mihitsy zay tsy afizana azy mihitsy zay de zao ry havana malalana zany raha teteny aminao ny zavatra rehetra zay tonga ny fiainantsika tsisy angatahantsika ny ankabetsahany raha isan-jato a raha betsaka indrindra fa tonga tsy nangataka akory de tonga fa Andriamanitra mahafantatra fa ilainao zany zavatra zany Andriamanitra mahafantatra fa misy zavatra dinonao no teny azy zany mahatonga antsika tsy taititsika na tsy adinotsika ty misy zavatra zay neka adiniko ty misy zavatra tantarako anao jeroko vavolombelona aminao ty zavatra ty za tena misaotra an'Andriamanitra misy fotoana be de be mangatabavaka amiko hoe mba hitina bavaka tsy hoe zany ivavahany moa zany fa mba hito ambavaka ty zavatra ty misy fotoana tena anatin'ray andro de ohatr'izao misy fotoana sady miasa tsy mivavaka ela be a tsy zao fotsiny teny raha mandika isaky mantena anareo hoe eto ambavaka de mitena anareo foana izy anaran'le olona ny antony reto de zao tonga de teneniko naiza naiza tena misy Andriamanitra ohatra hoe zina teoda le olona entina bavaka ohatra zany a izy ranareo olona zina teoda so de miteny a Jesosy a hitanao ny toerana misy azy jereo zina teoda
tsy hoe misy délivrance tsy hoe misy iny misy fotoantsika taloha zay manao an'le hoe fangataham-bavaka de tonga misy tonga ny amin'ny mail any a misy tonga amin'ny telefona atao anaty messenger ohatr zany zao ny ataony mivady jesosy a ivavaka izay ankehitriny reo olona rehetrarehetrarehetra reo halleloia tsy voatanisy io ny détail tsy voatery voatanisy ary avana ny détail any zavatra any am'zay ty ohatr zao jesosy hitanao anke jesosy ohatr zao tononona ary mety misy ary tsy voatonona fa ny anatin'ny saina any fa fantatra Andriamanitra na no angatahantsika aza ange avana tsy vitatsika tsy haitsika kory izay angatahantsika ary kely de kely ny vitatsika nangataka anazy nisy zazalahy anankiray nandeha niaraka tamin'ny dadany mandeha niatsena de nandalo mpivarotra voanjo de izy le de naman'le dadany le izy manao ny alahy miaraka amin'ny dada miatsena de tenen'le dadany inge mipasy kilasy izy io raha izany ao mangala voanjo aleva zay zaka aleva amin'ny tananao aleva voanjo de nataony tany arina ny tanany io dada alaivo io alaivo izy le mpivarotra alaivo tsy maninona zay zakanao io alaivo voanjo de nataony taririna any ny tanany dadanay makaka le dada mieritreritra hoe sarokena etra izy ianao koa izy le dadany tsy hitako any alaiko ary de nalainy dadany zay alaiko da alaivo zay alainao rery dada nalaina le voanjo rano tanana be ohatr zao de natao tanaty arina itsotra betsaka rehetra tahin'Andriamanitra eto fa alao ny ankizy hinana ohatr tsy maninona niala teo am'izay natan'le dadany izy fa maninona ianao tsy netin'le mahamenatra olona mihitsy ianao le olona efa miteny hoe mangala de anao sarokenatra zary dada izy tsy sarokenatra fa aleoko dadany maka fa raha zany maka kely ny azoko halleloia tanana kely voanjo kely fa ny azy alao dada maka voanjo be halleloia ka tsika riavana malala raha ny tanantsika nitakatra ny saitsika tsy nangatahantsika ho zany hoe za Andriamanitra androany ataovy mitempo tsara ny foko za Andriamanitra androany atao velona moa za Andriamanitra tsy nangataka an'izany tsika rehetrarehetra tsy nangataka an'izany fo izy Andriamanitra ataoko velona ianao halleloia raha miandry antsika mangataka foana betsaka tamintsika nandro fotsy androany betsaka tamintsika tsy nanaky hotafiana riavana androany betsaka tamintsika tsy tonga teny am'izay raha zay zavatra rehetra angatahantsika halleloia voninahitra n'Andriamanitra nampavianitra ny irina halleloia manasitrana eto manasitrana ny Jesosy tsika toriana eto ahitan'Andriamanitra ny etaetanao raha nampavianitra ny irina halleloia halleloia faratsika no hoe sy zavatra angatahantsika miandry atsika angataka zany Andriamanitra tia zany ohatra misy valim-bavaka tian'Andriamanitra hoe fa miandry atsika aiza zao nefa tarinao le valim-bavaka inona zao le valim-bavaka angatahanao mitevitra hoe mba atao fitavala am'izao trosy zao Andriamanitra de ahoana zao ny atafahanao am'le trosy tsy fantatra kory ny angatanao inona fa Andriamanitra manana tsy ary ianao tsy miantso kory ianao de amaly izy ny zanak'ireo zao de zao ireo zanak'ekereo mbola tsy mbola nitendry hoe mahivitany tenisy sao de fantatry ny reniny vitanina tenisy atao le misy jiro mirehitrehitra kely jereniny reniny efa melehibe reto ankizy reto solona reny akanjony tsy nitendry hoe zay vitanao akanjo roneny eny misy fotoana aloha mba miara-mandedeha de mba ohatra zany fa maninona fantatry ny reniny halleloia mila akanjo reto efa tokony jerena le ohatra zao ny zanaka kely tsika reo tsy mahay mangataka ninino reo tsy fantany kory ny anarany zavatra angatahany fa mipetaka eny ambo ampiana tenisy ina ny anarany io tenisy ianao nge tsy fantatra kory eny aminareo izy voafa zao ny atao hoe valombavaka zao ny atao hoe fitahina halleloia zany tsy tokony ampatahotra atsika na tsy tafangataka ary tsika halleloia zany ny fifalitsika zany manina an'Andriamanitra zany mahatonga na mampahery anao Andriamanitra kena tena miteny ndraiky jerenao hoe za ampahery anao androany halleloia etretinao Andriamanitra tia mampiadana za mba miteny anao hoe mba mivavaha ihany raha te hiadany halleloia salama fafito amby roapolo amby zato andiny faharoa zava-poana ho anareo ny mifo maraina sy ny alipandry misy olona masy mieritreritra hoe amin'ny foazany maraina sy ny atoriny amin'ny alina be no afaka hitahina ny fiainany raha izay ny ataonao de tsotra ihany ohatry ny olona tsy mivavaka ihany ianao fa ny tsika de zao
mieritreritra ny olona zava-poana ho anareo ny ten'andriamanitra ny mifo maraina sy ny alipandry ka homana ny azo hanina azo amin'ny fahasairanana. Nahita zao tsika teto Frantsa be dia be ny olona lasa dala pika kely amin'le confinement dia amin'le tsy mety ny asa dia tajanona ny asa dia foanana ny asa dia mipika satria ny olo reny dia zao mieritreritra reny. Tsy zao nahita omaly fa nisy olona namony tena vehivavy hitanareo iny mety mbola tsy hitanareo mety any amin'ny amiaka any nahitako an'izay vehivavy enina amby 30 taona frantsay namony tena olona mbola tanora manana ny maizy azy olona mirijarija tsara tena namony tena namelaka amboty anankiray namony tena omaly satria naninony nidina ny tsenany nidina ny tsenany. Inay ane iny olo iny nafantatra ny Andriamanitsika ry havana malala angeby mavoany reto fa za reto raha nitoriana miavonavona an' Jesosy tsika so jerezotsika ka tsika tsy mamono teny. Halleloia halleloia. Ze midimidy ry havana fa tsika zay tahin'Andriamanitra tsika raha tsy mangataka ary fantatr'Andriamanitra ny tokony atao antsika. Halleloia. Reny olo reny dia zao mifo maraina dia matory be matory amin'ny alina be dia tsika matory be amin'ny alina fa zao matory amin'ny alina be. Halleloia. Homana ny hanina azo amin'ny fahasairanana. Ay bonne nuit ianao anabavy Armande andala fa arapitso mijery rediffusion. Mahereza ny olona mieritreritra zany fa misahirana izy dia mihinana fa ny zanak'Andriamanitra. Halleloia. Rehefa ianao mahalala an'Andriamanitra. Halleloia. Zanako malalako va Efraima hoy tenin'Andriamanitra andao fatra-pahatsaro azy aho. Zany rehefa dia omeny malalany meny ihany ho an'ny malalany na dia matory azy izy. Halleloia halleloia. Tsika raha nabavy Suizelle tsika aza mazaka ny olona manana an'Andriamanitra zany tsy savela ao zay ho avy eo dia ho avy fa tsy maninona zany. Ina ny amonona tena amin'izay tsena midy ry aho. Raha Andriamanitra ny midy amintsika ny tanany mbola mety hafahafa mihitsy zany dia mbola avazatsika tao ary mifona sy ny be hoe Andriamanitra zay aza atao an'izany. Zay mahavoan'ny vazaha zay hoa miavonavina rehefa menan'i Jesosy tsena midy dia amonona tena avy eo. Fa ho an'ny olona mahalala an'Andriamanitra na tsy miantso izy dia omena. Tsy mangataka dia omena matory azy izy omena. Le matory dia azavaiko tsy hoe kamo misy fotoany tena tsy maintsy matory ianao tsisy azonao atao ka rehefa confiné ary ianao dia ahoana ry havana malala. Rehefa confiné ary ianao tsy avela miasa ianao dia inona ary zany ny ataonao dia hitomany ve ianao ndana matory rehefa tonga amin'ny fotoana tsy ahafahana mihetsika matory avy ndray fotoana hiasanao fa rehefa mbola tsisy aloha dia mindana matory fa aza matahotra fa tsy adinon'Andriamanitra zany ianao. Ahoana ianao no adinony fa maninona ianao no adinony. Voromanidina aza tsy adinony voromanidina aza tsy adinony ry havana dia ianao ve ambony indrindra amin'ny zavaboary nataony dia ho adinony. Nga ny voromanidina ho any an-danitra ianao nga ho any an-danitra dia ahoana ianao no adinony fa omeny malala na dia matory azy izy. Halleloia. Ataovy izay ahatonga anao ho malala an'Andriamanitra ho malala tia sady tiana Andriamanitra. Halleloia. Zany no mahatonga ny olona jentilitsa ange tena an'i Jesosy tonge jerentsika any amin'ny Matteo toko fahaenina toko fahaenina 2:30 mivaky toy izao 2:30 Jesosy. Aza manahy ianareo ny aminy hoe inona no hoaninay, inona no sotronay, inona no tafianay fa zany rehetra zany dia katsahany jentilisa fatratra fa fantatry ny rainareo izany an-danitra fa tokony ho anareo zany. Tokony ho anareo tsy mila angatahanao zany. Inona no hoaninay, inona no sotronay fantatra anao mila mila anao dia mila misotro. Misy olona zay mifankalala aminay fa za aneniny foana izay mivady ho fantany hoe mivavaka dia zao no tenenina hay nareo ry mofo dimy tsy azan-drano roa inona ty tenenina amin'izany
ny tia ny tenenina am'izany de zao ary zareo mivady a miasa maraina ka mivery ka riva tsy mifankahita ao an-trano jerenay ny trano zay ka olona eto akaikinay trano be zany a ataonay moa mitokatokana daholo ny trano de mifankahita trano ngeza be zany e fa tsy mivoa mihitsy a de tena hitanao mihitsy hoe tsisy fifaliana mangatsika de tonga le madama amin'ny alina te voaka ndray le ranga maraina be hitanao ny tenitenina amindray nareo ary mofodimy sazandrandro vadiko tsy miasa vadiko koa tsy miasa vadiko tena tahin'Andriamanitra tena mikolokolo anay ohatr' zao kolokolo ny zanakay ohatr' zao halleloia de mahita le vadiko tsy miasa de olona iveriny hoe miaina amin'ny olona manao tatereraka zany zay mofodimy sazandrandro ny anazy tsy inona miasa izy mivady any ny atsapany hoe tena hotavita ny fiainany ry havana malala zay ny antony ivavahanay zay ry havana ampiavaka atsika amin'ny olona ny jentilisa ozy Jesosy a mikatsaka an'izany fatratra izy moa ny jentilisa de olona tsy tia an'Andriamanitra tsy mivavaka amin'Andriamanitra reo olona manodidina reo tsy mivavaka de mikatsaka fatratra fa itsika mody miasa tsika halleloia ho an'ny fiarahamonina de mody miasa tsika fa zao ry havana malala tsika tsy matahotra ny amin'ny hoantsika sy nosotrotsika zany mbola tsy miantso kory tsika de Andriamanitra efa mamaly mbola tsy midradradrara kory tsika Andriamanitra efa miaina aza matahotra ianao aza matahotra misy zavatra hoenjehanao ny faran'ny volana de aza mifantoka amin'iny ianao tsy voatery miteny kory hitanao ange Jesosy amin'ny faran'ny volana ianao ve le mpianatra Jesosy ny calendrier anao volondohanao aza voaisany ny hoavinao manontolo ary fatany de zay le amin'ny faran'ny volana fa mampatsivona anazy ry havana malala aza manany am'izany fa na mbola matory ary ianao men'Andriamanitra anao zany ary tena fantatry ny raintsika any an-danitra fa ho anao zany tokony anao tokony hiaina ianao tokony hitafy ianao tokony ihinana ianao tokony hisotra ianao fantany saingy miditra eo amin'ny saingy isika misy saingy eo amin'le teniny toy teo andifatelo amby telopolo fa katsao aloha fanjakany sy ny fahamarinany de anampinareo zany rehetra zany averiny fandroany amin'ny efatra amby telopolo ary am'izany de aza manany amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso anany azy ampy an'ny andro raha tsy miseho ao aminy inona ny tiany Jesosy teneniny milamina indray matsika za tsy katsaka fa de men'Andriamanitra nefa ianao tsy nikatsaka akory misy zavatra adidy tokony ataonao devoir mila ataonao katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany ry havana malala raha vao tsy katsahanao ny fanjakany sy ny fahamarinany de tsy mety de lasa tsy mety le izy de lasa diso fanantenana ianao katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako ny tenin'Andriamanitra de am'izay fotoana zay anao tsy hitaka ny jentilisa enao tsara le John vakiny anabavintsika teo John toko fasivy andiny fa raiky amby telopolo zao ny tenin'Andriamanitra fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa zay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no enony iza zany olona tokony azo andreo avy amin'Andriamanitra reo tosika fameno sy varitsino sy fanampiana isan-karazany avy amin'Andriamanitra iza tokony azo andreo tsy hoe zay kere na hoe zay mirakoraka sy ny sisa fa ny tokony azo andreo de tsotra halleloia izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony reo Solomona ngery avako malalaka teneniko anao Solomona natakatra an'izany Solomona tsy nangataka fa nomena saika tsika jery tenin'Andriamanitra tantara faharoa
Valobavaka Solomon izy ty mba jerenao kely nge ty azafady marina zany ka tsy adinony misaotra fa sao de hoe matory a de nahazo a de zany nge raha nano mahatonga ny olona hitanao ny mpanompo sampy ny olona mpanompo sampy de zao foana ny vavakany ny tenin'Andriamanitra teo a zay mivavaka sy manao ny sitrapony de alohan'ny olona mandeha manompo sampy satria any tsy misy zany hoe mila manao ny sitrapon'Andriamanitra vao tahina fa ny any a zay misy izy mandeha mangatapitahina amin'ny razany angatapitahina amin'ny eny amin'ny doany eny de zao foana de mangatapitahina aminao de mitondratondra sorona mangatapitahina io mangatapitahina io foana fa tsy avy anao ny sitrapon'Andriamanitra tsika manao ny sitrapon'Andriamanitra mivavaka sy manao ny sitrapony de azontsika zany fa izy indray a ny mpanompo sampy de nenao tsara fa matetika izy zay hoe de mangatapitahina aminao zay Andriamanitra de mangatapitahina aminao zay ry razana de ry zanahy de mangatapitahina tsisy manao sitrapon'Andriamanitra any de fa de eto a misy vavaka nataony vavaka Solomon tantara faharoa toko voalohany ka ny andininy fa valo naran'i Jesosy de hoy Solomon tamin'Andriamanitra ianao ampiranao fahasoavana lehibe tamin'ny Davida ray koa nampanjaka ay andimbiaziko ankehitriny Jehovah Andriamanitra aoka ho tanteraka ny teninao tamin'ny Davida raiko fa ianao efa hampanjaka ny vahoaka marobe tahaka ny vovotany komeo fahendrena sy fahalalana hitarihako reto vahoaka reto mivoaka sy miditra fa iza anao amy tsara izany olona betsaka izany de andiny faraika ambin'ny folo jerenao tsara de mba tonga raha miteny hoe tsy ianao indray any amin'Andriamanitra ianao aza miasa saina ianao andiny faraika ambin'ny folo de hoy Andriamanitra tamin'ny Solomon satria tao am-ponao izany ka tsy nangataka vola makarena ianao na voninahitra na ny ain'ny fahavalonao ary tsy nangataka ny ho ela velona azy tsisy nangatahany Solomon raha sisy ianao manoloana an'Andriamanitra ino avy ny angatahanao azoko an-tsaina fa ataonao lista tsy hoe ratsy akory manao lista Andriamanitra koa mamelalina tsinga angatao zay tianareo na inona na inona fa eto ny zavatra tiana avoaka aminao de zao misy fotoana betsaka ny zavatra tsy vovitantsika ny teny azy teto i Solomon de tenen'Andriamanitra satria tao am-ponao zany reto avy zavatra tsy nangatahany Solomon santionany tsy nangataka vola izy de osika tena le haindehibe misy le adiny Solomon tsika raha malala fa tsika rehefa mivavaka ndao mba hitondra ndao no intercession tsika androany eny ary ina entina mbavaka mba entina mbavaka zany le aretiny ihany ohatraohatra eny ary de misaotra anao zay Andriamanitra ny amin'ny aretiny ity olo ty fa hositranonao any aretiny de misaotra Andriamanitra de jereo ny fiainana io koa zay mba hotahinao koa ny Andriamanitra mba hotahinao ange ny asa mandraraha de tsy adinitsika zay amin'ny maha olombelona tsy adinitsika zay vola ilaina ny vola ilaina izy miteny hoe tsy ilaina ny vola tsy zay eto amin'ny fandarina eto izy miteny hoe tsy ilaina ny vola fa zay kosa miteny manao hoe i Solomon la teto a ny zavatra tsy nangatahany ny tadidin'Andriamanitra hitanao tsy le zavatra angatahanao ny tadidin'Andriamanitra fantatra anao mihoatra ary izy halleloia fa zay tsy zay adininao ny nangataka no teneniny eto ianao izy tsy nangataka vola makarena tena adino Solomon zany ry havana malala adinony zany tsy hoe adinona tsy ndrara iny fa ny zavatra fantany de tsotra zavy mpanjaka de tsy omen'Andriamanitra zany tonga ho azy eo zany izy Solomon sy tonga ho azy eo zany tsy maninony zany fa le fahendreny io tena enjana be vao mahanana an'io mila angatahany zany sa tsy mila angatahany fa ny tsika inona ra le zay fahendrena azy izy vola aloha teo me miliara Andriamanitra teo nga moratsy ny miliara ry havana fa tian'Andriamanitra teneniny eto Solomon tsy nangataka vola makarena ianao mba hafakely indray zany misy Andriamanitra tsy nangataka vola makarena ianao faharoa tsy nangataka voninahitra ianao nefa zavatra ngeza-be daholo nge zany rehefa tsy mba ilaintsika izy ary ny teny zay tsy mila voninahitra mihitsy mba mila kely hany amin'ny fotsy miangatra zatsika ve hiteny hoe tena zany ndray tsy mila vola zany nefa raha tsy nisy ny vola na zao connexion irahantsika tsoary tsy nisy
tsisy de tsisy connexion zany rehefa tsisy vola fa zao aika na tsy nagataka niny ary tsika sin'andriamanitra connexion satria fantatr'andriamanitra fa ilaina ny connexion alleloia alleloia tsy nagataka vola mankarenanao de tsy nagataka voninahitra koa ianao tiako mbola misy zavatra ngeza be fa tena nanen'ny fahavalonao za tsy nangatana nefa riavana tamin'izany ny fahavalo zany tena potika ny firenena raha tonga ny fahavalo tokony nangataka izy de ny fahavaloko ary nikandro enao na tsy mangataka ny andriganina ny fahavalonao zany azy atao fo zay tonganao malala an'andriamanitra hita ny atao amin'ny fahavalonao enao ry ary ny asen'ny mivavaka amin'ny fahavalonao satria mienjana be ny tanan'andriamanitra de enao re mba mivavaka amin'ny fahavalo hoe aza de atao an'izany izy andriamanitra tsy nangataka ny an'ny fahavalona anao ary tsy nangataka ny ela velona kory ary ianao za andriamanitra tsy maninana de mahantra vela fa tiranova tsy manakoanina fa zao mba ame fahasalamana mba atao velavelona andriamanitra na de zany aza dinony solomona nefa tsy nanao tsy neny tsara velatsy ary tsy fantany mihitsy ny zavatra ataon'andriamanitra fa ny azy zava-dehibe taminy hoe fahendrena andriamanitra fa rehefa manam-pahendrena ry andriamanitra ataoniko ianao a ilay fahendrena lehibe de tafitany fiainako de halleloia de izy andriamanitra tsy nangataka ny ela velona azy ianao fa nangataka fahendrena sy fahalalana hitsaranao ny oloko izay nampanjakako anao zava-dehibe tamin'andriamanitra de miporofon'andriamanitra hoe ry solomona tsy mangataka kory angeo a ianao hoe halleloia tsy mihantsy kory ianao de amaly a tsy miteny kory ianao de fa eno a halleloia de izy andriamanitra tsy nangatanao rehetrarehetra eo 120 de omenanao ny fahendrena sy ny fahalalana raha zay mba olanao zay ve ny olanao rora ihany raha hoe any andriamanitra ny tena zava-dehibe amiko meo anareo andriamanitra omeko anao reo fa zao halleloia ino ity farany ty 120 am'le Samuela tantara faharotoko voalohany teo 120 de omenanao ny fahendrena sy ny fahalalana raha zay mba ilainao fa manaraka omeko anao koa ny vola sy ny arena sy ny voninahitra mihoatra aloha zay nanana ny mpanjaka rehetra na iza iza tany alohanao tany ka tsisy anina tahaka izany eny arinanao hitanao adinony nangataka fa fantatr'andriamanitra fa mendrika anazy zany mendrika ny olon-kendry zavana ny olo ten'andriamanitra amin'ny obolana any mikorotana ny firenena raha ny adala ny vokianina raha olona tsisy fahendrena olona maditra za nafatatr'olona mpanakarena be mihitsy tamin'izany zay mbola kely fa zany ravana tena ozy hoe ataony tamin'izany de efa tonga zany hoe tena enjana be zany fety foana isan'andro fety tsy ratsy ny fety fa fety foana de miloka de tena nahantra ny farany raha samy manana 1 miliara ny olona ray endry sy maditra manana an'andriamanitra sy tsy manana samy hafa ny lalan'ireny samy hafa ka rehefa anao mifahendrena izy andriamanitra azonao ataony mitantana an'le izy meko anao ny vola sy ny arena sy ny voninahitra satria mendrika anao tena andriamanitra de fa tena be folo ary tonga tany Jesosy Solomona avy teo amin'ny fitoerana avo tao Gibeona de teo amin'ny tranon'ilay fianana ary nanjaka tamin'Israely tsy nangataka fitoerana avo kory izy tsy tao an-tsainy zany fa izy andriamanitra mendrika anao zany ianao io mendrika anao zany ina mampikorapaka anao ataovy zay tonga anao tahaka ny Solomona malala an'andriamanitra de na tsy miantso ary ianao de hovaliana ianao tia nefa ny afatra angezabe ry havana malala tandremo fa misy koa ny tsy fahaizana mionona ary ty zavatra ray ty de manimba kristianina be dehibe andriamanitra averiko aminao foana zany mahatonga tsika tsy mba zaravana tsy mba manana hoe tsy manana faniriana ako zay mivady reo fa tsy de tena te ampiasa saina be am'izany satria nendray mety mandiso fanantenana satria nendray tsy mbola programan'andriamanitra le programanao ny anay mivady reo ny fiainanay mba teneniko anao de zao ny fiainanay avela mandeha fotsiny halleloia zay omen'andriamanitra eo de mahasoa avokoa manana vision manana projet aretina mbavaka fa tsy hoe iny karaha votsiny de miverin-dana zany mahatonga anay zay mivady tsy mba olona mety diso fanantenana miaraka amin'andriamanitra tsy diso fanantenana zany misy zavatra andrasana misy zavatra angatahana de zao fotsiny tonga fotsiny hoe ny rehefa ten'andriamanitra eny dada tsy tonga le izy tsy diso fanantenana zany ndrainao mety hoe anona ay
zay le izy fa tsy maneniny andriamanitra mbola eo hoe halleloia de zao ny olana de zao misy indray olona omen'andriamanitra fa tsy mahay mionona jereo tsara amaranako azy jery tenin'andriamanitra tsika Samuela faharoa nge jerentsika fa ty fandrika be ty ny tsy fahaiza mionona Samuela faharoa toko 12 andininy fa valo zao ravana malala Davida nangalabadin'olona tsy tian'andriamanitra zay fa vo mety tena tsy nitiavan'andriamanitra azy de le toe-poto ao amin'ny Davida satria zao maky tenin'andriamanitra Samuela faharoa toko 12 andininy fa fito sy fahavalo ary andininy fa sivy vakiko aminao rehefa avy nangalatra n'ilay vadiny Oria Etita zany i Davida de nyvonoana izy de nalay ny vadiny de tena nalahelo Andriamanitra de naniraka ny Natana izy nananatra azy Natana mpaminany andininy fa fito de hoy Natana tamin'ny Davida satria nanao ohatra kely mantsy izy te hoe nisy manankarenina naondra manosy betsaka fa ray malay kosa tsy nanafa-tsy ty zanak'olo vavy kely ray monja izay nividiny de nikolokoloany tsara io mba hitombo teo aminy sy ny zanany fa tamin'ny any kely ndra lehilahy nanany tamin'ny kapoaka no nisotrony de notrotrony teo atratrany de nataony toy ny zanany vavy ary nisy vahiny nefa tonga teo am'le manankarenaka nefa niondriny amanosiny sy ny ombony no tsitsiny ka tsy mba nangalany atao nahandro an'le vahiny tany aminy fa ny zanak'ilay ondry vavy le malahelo kosa no nalainy ka de nataony nahandro ho an'le olona tonga tao aminy raha tsy fanahy zany ry havana malala zany ny lehilahy zany de ndrehatra amin'ny fahatezeran'ny Davida ka nyteny hoe raha velona koa tsy maintsy atao maty zany olo zany ary le zanak'olo vavy de tsy maintsy honerana avy efatreny noho ny nanaovany zany zavatra zany tamin'ny noho ny tsy namindrany fo Davida tsy nafantatra fa izy natao ohatra teto izy natao ohatra hoy izy Natana andiny fa fito hoy Natana tamin'ny Davida ianao no izy ianao zany olona teneniko zany rehefa misy olona tenenina naneny de mba mandiny teninao sao mba ianao zany voateny zany fa Davida teto tsy neritreritra mihitsy avy fa izy ihany no marina zao no lazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely za efa nanositra anao mpanjakan'ny Israely ka namonjy anao afaka tamin'ny tanan'ny Saoly na tsy averiko ihany na tsy nangatahanao ato zany tsisy an'izay kory ato fa zahako miteny hoe zay le resitsika teo tsy nangataka andiny fa valo ary nomeko anao ny tranon'ny tomponao sy ny vadin'ny tomponao andefo mandronao ary nomeko anao koa ny firenen'ny Israely sy Joda anankiroa enonao tsara ty mba mario amin'ny baibolinao ty tapany farany ty ary raha mbola tsy ampo anao zany de mbola nomeko bebe kokoa ianao io teny io ravana tena mandona ny fo koa hoe Andriamanitro tena lozy zany zavatra nataonay zany lozy zany satria zao Andriamanitra ravana re zavatra omeny anao reo ka mandeha amin'ny fahamarinana ianao fa na tsy ampy anao reo mbola vonin'Andriamanitra amin'ny andreo zay zany tsara fantatsika raha tsy ampy ary reo vonin'Andriamanitra ny amme fa ny olana tamin'ny Davida tsy nahay ny olona ary tsy nahay ny andry ny fotoanan'Andriamanitra izy Davida efa manana Davida ngeravana efa nanana efa nanana mivady nge Davida Oria ngeravana ino mba vadiny ino mba vadiny mba zanak'ondry nitrotrony teo tsy nanana fatsiny izy fa mbola nalain'ny Davida gourmand be Davida tendakanina be Davida tsy malala oniny Davida ny amin'ny kely eo ny kely an'ny olona ndray mbola nalainy fa ny asa tefa tsy fonikitihana tsony tsy fonikitihana ohatra zany ohatra kaiky ohatra zany ianao manana mpanampy de ianao manana tômôbila tsara bebe dehibe manana 4x4 renao de andeha hividy zezika ianao de ny 4x4 anao tsara be tsy fonao nefa zezika ho anao fa lasa le tômôbila ny mpanampy efa motramotra kaiky trasy avao kely iny ny vesaranao ohatrohatry zany ny zavatra nitranga mbola ratsy lavitra anao izany azy fa misy ny mpanompon'Andriamanitra gourmand am'izao fotoana zao ny miatsy any alaina ny miatsy any alaina fa ny ato tsy fona ho ataony aniny ozy Andriamanitra efa nomeko anao nge ny zavatra rehetra reo rehetra eo nge zany nanome anao an'ireo tadiby ravana malala
io zavatra eo ampelantananao io andriamanitra ny name aza mba mialay-panahy ianao mieritreritra hoe inona reto zavatra reto herin'ny tanjako za rehefa nana zavatra fanazay kely indrindra eto amin'ny fiainako raha mijery eto zao manodina feno karazany zavatra kely inona avy ny hitako eto misy zavatra misy telefony reto misy ordinateur reto na fil anankiray tamin'ireo azy tsisy herin'ny tanako fa avy tamin'andriamanitra ary andriamanitra tena mitendry ary miteny aminao koa androany zay ny ilainao efa nomeny tsy nangatahanao reo fa nomeny ary raha mbola tsy ampy anao reo aza matahotra ianao fa mbola homeny ianao saingy ianao niaka ihany ary tezitr'andriamanitra nefa hatramina firenena anankiroa nomena azy nomena vady izy nomena trano izy nomena ny zavatra rehetra izy ary raha mbola nangataka raha mbola tsy ampy mbola nomena andiny fasify ko nahoninao nanamavo ny tenin'i Jehova ka nanao zay ratsy teo masony ade teny aminao androany mahalala onina na tsika lala onina rehefa na malala ndrao an'andriamanitra namme fotsiny areo za tsy nangatahanao ndrao tsy maintsy ho voatery angataka hatramin'ny zavatra kely ianao vo mety ahazo an'izany fa ndao zay omen'andriamanitra atsika hoana le tenin'andriamanitra le salamy fa 420 teo 420 am'rahantsika azy eny an-danitra Jehova ny miondrika ka mijery ny zanak'olombelona mba iza na misy endry mitady an'andriamanitra teny aminao androany mitazana anao andriamanitra amin'izao fotoana zao fotsiny ataova tsy hainao ny mahatonga ny Jesosy ny teny hoe katsao fotsiny areo fanjakako sy ny fahamarinako le mikatsaka fanjakana sy fahamarinana an'izay de tsotra halleloia ianao tonga nikatsaka ny fitiavan'andriamanitra katsaka miezaka mahatonga anao ho mahalala an'andriamanitra fa ianao rehefa mahalala io mason'andriamanitra de tady dio homeny anao na zay tsy nangatahanao azy mihoatra lavitra homeny anao satria mahalala ny anao mahereza matanja de mahatoky de tady dio fa na de mbola tsy miantso azy izy de tsy miantso azy ianao de amaly andriamanitra ary na mbola tsy miteny ary ianao dia iaino anao izy fa zao aza manota fa ho ny ten'andriamanitra andriamanitra tsy miheno ny mpanota fa zay malalany tonga de tafita petraka za manome hevitranareo foana misy amintsika tena ina ny atao fa tena tsy misy atao mbola tsy misy aza tsisy dala manompo an'andriamanitra manaova asan'andriamanitra rehefa tsy atao de ataovy ny asan'andriamanitra ao hitanao ny karakaran'andriamanitra ny fiainanao zay ny lesitsika androany sotranao nahatra neno eno iritsika de ataotsika zay ndrany hoe malala eo masoko ianao malala eo mason'andriamanitra ianao io aza manany amin'ny hoaninao no sotronao aza manany am'zany ataovy zay tonga anao malala eo mason'andriamanitra miala amin'ny ratsy rehetra tiavo andriamanitra ataovy malalanao andriamanitra ataovy malalanao ataovy zay tonga anao malala an'andriamanitra halleloia de ho hitanao fa na de matory ary ianao de ho karakarainy ataotsika terity ho voninahitr'andriamanitra de vavakytsika orinan'izany halleloia amen halleloia
programman'andriamanitra ho anao sotra jesosy matahotra ianao alleloia ianao ange tsy jaintilisa tsony jaintilisa no miasa saina am'zany fihin'andriamanitra eo tratrany ianao alleloia misaotra jesosy sitraka ao dia hoarahantsika vavaka zany hira sy zany toroteny zany a amin'ity androany ity ataontsika hiteny hoe rehefa malalo io masonao andriamanitra alleloia dia tsy atahotra ny tena olantsika ryhavana dia zao a isika dia mbola manana fisalasalana amin'andriamanitra atao fotsiny zay atonga anao malala an'andriamanitra dia ho fihininy ianao dia ho trotrony ianao dia ho tantanany ianao dia zay any anatin'ny sainao fantany zay faniriny io fonao io fantany ny ady tsainanao amin'ny alina io fantany io zavatra tsy mahatafandrimandry ianao io fantany halleloia ary tsy ho avelany halleloia tsy ho avelany zaho dia tena aminao androany fa tombo nanao lavitra ny tonga malala an'andriamanitra ryhavana no ny tonga malala ny devoly amin'ny alalan'ny fahotana zay ataonao io andriamanitra rery no mavita an'izany hoe tsy mangataka ianao dia omeny fa ny devoly zay tomponao amin'ny alalan'ny fahotana inge ryhava nangatahanao aminy daholo fa tsy fonomenanao na toromaso azy tsy fonomenanao na fiadanam-po azy tsy fonomenanao na fifaliana tena fifaliana azy meny fifaliana kely mandalo adiny ray adiny roa ianao na tapakandro dia soloany alahelo be dehibe mandritry ny herinandro zany ange ny ataon'ny devoly inona mbola mahatamananao ryhavana amin'io devoly io a devoly ange mahatonga anao mampanotanao mampanaonao foananao io ryhavany do ianao ho tamanao amin'andriamanitra fa rehefa malala an'andriamanitra ianao tsy mangataka ianao dia omena tsy miantso ianao dia valiana vo misaintsaina ianao dia tonga aminao zay iriny fonao tsy mampiasa saina ryhavana miaraka amin'andriamanitra miaraka amin'andriamanitra ryhavako malala mampilamitsaina zao fotsiny ao aminao zao fotsiny ao aminao za matoky anao andriamanitra za malala anao za matoky anao halleloia za matoky anao
dia tsy atahotra ivavakantsika amin'izao fotoana izao misaotra betsaka jesosy ny amin'ny fotoanandroany zay jesosy tena resy lahatra fa ho anay rehetrarehetra izany teny izany ary miverina misy toky aty anatinay fa na tsy mangataka izahay halleloia dia mahafantatra ny ilainay ianao ary fantatra tsisy miafina aminao misaotra jesosy misaotra ny angatahako aminao dia izao mba tsy ho teny andalo fotsiny anay izany teny izany amin'irety olona reto aty anatinay nge jesosy fantatra hoe fa mitoetra aty zany ary tsy avelanay ho votsivotsitra fotsiny zany fa ho anay izany teny zany fa mba angatahako jesosy an'reto mpanomponao izay mihaino aza avelanao hoe mandalondalo fotsiny zany fa tena ho vita tombokavatso anatin'ny fony izy ireo izany teny zany dia misaotra anao satria fantatro fa ianao ny lehibe ianao ny matoy izao anay ianao ny teto ianao no nizarany teny ary fantatro fa anatin'ny olona zay tonga rehetra teto dia fantatrao fa mila an'izany zay mila an'izany ho anay izany teny zany misaotra jesosy dia na dia tsy andany andro be tsony ary zay Andriamanitra angataka aminao alohanay mandany andro mideranao alohanay mandany andro misaotra anao sahady satria ataonay takanefa nahazo zay dia misaotra jesosy misaotra fa nainao masina ny hanondraka zany teny zany izany vona fafy mba hamo avy zato eny misaotra jesosy zay tsy voalazana hoe dia araka izany toriteny zany mihitsy hoe anao mihoatra lavitra ianao mihoatra lavitra akasitraka jesosy misaotra ray eo misaotra fanay masina dia volisiny satana mafatotra amin'ny rahanao jesosy tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay nafafy azy androany fa hamoa avy zato endry ny teny izay nafafy teto hamoa anatin'ny tsirairay avy misaotra jesosy alleluia amen hivavaka ho an'ny firenena ranavavitsika Erika eto Frantsa amin'izao fotoana izao tainy tompo ianao tainy tompo pastera dia tainy tompotsika rehetra izay manaraka an'izao vavaka fiambenana izao hivavaka ary sika ry Andriamanitra arainay io misaotra anao indray izay fa totosa somatsara teto ny fitaom-bavaka rehetra misaotra tompo fa mbola afaka ninao izany teny maminao izany indray izay satria na dia mbola tsy mangataka azy dia efa fantatrao no omenanay tsirairay avy na dia mbola tsy miteny akory ary zay dia efa maheno ny any am-ponay ianao sy jesosy ary mahita ny fiainanay dia makasitraka amin'izany teny mamy izany jesosy satria makasika amin'ny fonay nefa ny angatanay jesosy dia aoka tena hitoetra atao am-ponay izany dia ny tena hakatohanao ho tianao amin'ny fonay manontolo ka hiala amin'ny fahotanay izany indrindra jesosy nangatanay vavaka ho an'ny firenenay izay mbola tena tsy makatohanao mbola maro ny vahoaka malagasy jesosy miankina sy manompo Andriamanitra fa mbola be ny faharatsianao amin'ny firenenay io jesosy tena angatahako jesosy fanainao masina mihitsy nirotsaka ao amin'ny firenenay io hikasika amin'ny vahoaka malagasy anefa ny fon'ny vahoaka malagasy tena hitodika aminao hitady anao ame voninahitra ny anaranao ary tsy hanompo Andriamanitra hafafa-tsy anao irery ihany dia jerevy manokana ihany koa jesosy ireo madinika indrindra ao amin'ny firenena fa mbola be ny sahiranao mbola be ny tena mandalo ady mehoery izy ireny jesosy reny tsy misakafo reny jesosy dia mihosakafo mehoery entin'izy ireny mamakivaky an'izao alina izao sy mba ahitana izy ireny hoanina sy ho arapaka raha-pitso maraina indray dia ireo marary ihany koa jesosy dia rehefa manokana na any amin'ny hopitaly na any amin'ny trano toerana misy azy tsirairay avy ianao no aoka nasitrana an'izy ireny ny rano ny balisamy manasitrana ny tsirairay avy jesosy dia vangio ny fony sy fanahin'izy ireny mba tena hitodika aminao ihany koa ametraka amin'ny fiainan'izy ireny eo am-pelatananao tsy adinona ihany koa jesosy ireo olona any amponjany reny mandalo ady mafy reny koa dia rehefa sy vangio amin'ny fanainao masina izy ireny mba tena hitodika aminao hiala amin'ny faharatsiany sy ny fahotany dia matoky tompo malala fa ianao fa mihaino vavakay satria ny firenena io dia firenena tena hotahinao sy tianao dia manjaka fenao amin'ny firenena inao jesosy dia amin'ny anaranao nangatana izany vavaka izany misaotra jesosy malalo amen alleluia misaotra betsaka ny anavavitsika Erika rakitsika tao anatin'izay vavaka izay
ho an'ny firenena mahafinaritra be meno an'izany vavaka izany hatrany vavaka firenena matsiro daholo ato halleloia dia makasitraka atsika rehetra izay nandray anjara teto tamin'ity androany ity dia matoky sy mino tsika fa naheritsika rehetrarehetra misaotra andrala Jonatana ny vavaka fanomboana ny babilabilitina tamin'ny toriteny dia any baberika tamin'ny vavaka ho an'ny firenena dia misaotra anao ihany koa tonga teto satria raha tsy teto anao dia nangingina rery teto zay androany misy farany fandarantsika vavaka fiambenana dia amin'ny lahady iray rapitso tsy misy satria rapitso dia miatrika ny andro sabata isika dia makaina kely tsika rapitso ohatr'izao mba mitsotsotra kely dia amin'ny alahady manomboka ilay fanentanana teo ilay zavatra nanentanana antsika rehetrrehetra teo manomboka amin'ny lahady dia manomboka iodidina manomboka hoarahantsika mihitsy ny diandry josoa andeha androdana n'ilay rindrimbe any Jeriko amaky ny tanàna Jeriko dia hoarahantsika mandritra ny 7 andro dia ho hitanao eo fa loatra tsy ho teny zavatra betsaka fa mimana fotsiny fa tena andray vanim-bavaka tsika andrava sakana be dia be tsika androdana an'izay tena blocage teo amin'ny fiainantsika sy ny zavatra tsy navantsika nandroso hatramin'izay rapitso ny maraina takany tamin'ny heriny any manomboka amin'ny 7 maraina dia mbola tsy misy aloha ny famitihana toriteny izay nataon'ny rahalahy-tojo no ny antony manokana fa rahalahy Jonatana dia mbola hitondra antsika fiderana iray rapitso manomboka amin'ny 7 maraina tsika dia efa miaraka eto hitondra fiderana eto rahalahy Jonatana manasanao sahady anombana antsika toe-panahintsika ny fomam-panahintsika hiatrika an'izany sabatan'i Jehovah zany dia manomboka amin'ny 10 sasany indray tsika ato amin'ny groupe takany mahazatra ny commencement antsika ianareo izay eto amin'ny sarababem-bahoaka eto indray dia manomboka amin'ny 2 sasany takany mahazatra ny fotoam-bavaka irahana amin'ny mampionina dia avy eo tonga eto mitory teny ihany koa dia ho feno ny fotoanantsika dia mifarana amin'ny fiderana ao amin'ny groupe dia tahin'Andriamanitra ary amin'ny lahady rehetrika mihoana eto amin'ity fandarana ity fa rapitsika tontolo andro hiaraka eto dia mbola misaotra anao amin'ny nareo izay nandray anjara amin'ny fanampiana ny misahirana ny Madagasikara ilay groupe Gamalela-tsika dia tena tohananareo ka hisaorana ianareo zany mitondra teny fisaorana avy amin'ny mpikambana ny groupe rehetrarehetra ao amin'ny Gamalela izahay mivady izay soloko teny eto dia oneran'Andriamanitra avy zato teny any ireny nataonareo ireny mihoatra lavitra noho izay neritreretinareo ary dia tena hoe mbola manentana ihany koa raha misy amintsika mbola tahina mbola terepanahy dia manasa anao tongava mandefa SMP amiko dia izay voatsirambony tanantsika tsisy hoe kely tsisy hoe be fa ny fotsika manolotra azy hitan'Andriamanitra ary rendretretre dia hoe tsika takamofo 5 sazandrandreo ampelantan'Andriamanitra isorantsika azy dia avita amoky olona tsy omby 10,000 samy tahin'Andriamanitra nampitsika ny sahirana zany sao dia misy aminareo mbola tsy mahafantatra inona ary zany fa manampy sahirana ny Madagasikara tsika dia ho hitanareo foana moa ny zavatra izay ataontsika afaka mijery vidéo tamin'ny herin'ny lahady koa ianareo izay vidéo nataonay mivady momba ny tatitra izay natao dia samy tahin'Andriamanitra mahereza rapitsika mihoana eto tahin'Andriamanitra faly be anaraka taminareo teto androany halleloia amen